amin'ny alalan'ny teniny, manintsy antsika amin'ny alalan'ny teniny. Tsara loatra Jesosy. Amen. Ato amin'ny Deutéronomia toko 7 indray tsika androany araka ny efa voafakafakan-dravavy malala tsara ray avy teo dia raha ny soramandry ary ambony ary dia tena hoe efa mazava be ary be da be zavatra fonosiny io teny io hoe aminaran'i Jesosy anatra ny amin'ny tsy fanamarinam-tena. Zany hoe eo amin'ny fiainantsika dia misy ny fanamarinam-tena ary tsisy miala amin'ny fanamarinam-tena io. Nisy fampianarana izay ny teny milaza ny endrika an'ity fanamarinam-tena ity ohatra ny tenen'ny ravafelana teo hoe misy miteny anao izy mipatron anao hoe za mipatron anao dia manao izay tiako atao dia tsy tonga ao izay ianao hiady amin'ny manofo hoe fampivazavaza fa zao lasa ao izay ianao mandeha any dia arindriny ny tranonao dia tadiavo ny fanahy masina dia ao ianao no miteny miresaka fa ho hitanao izy fa raha pitson'iny na raha iny patron anao iny lasa hiova aminao. Zany hoe fanatretena. Eto ny tompo dia hampianatra antsika ny fanetretena efa voalaza ny tsiraray avy teo eto amin'ny 5:20 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy dia nifona tamin'i Jehova aho ka nanao hoe Jehova tompo aza mandringana ny firenenao sy ny iovanao izay navotanao tamin'ny fahalebiazanao ka nentinao nivoaka avy tany Ezipta tamin'ny tanànao mahery. Tsarovy ny mpanomponao dia Abrahama sy Isaka ary Jakoba fa aza mijery ny ditra ny fireneny ity na ny hara-tsi-panahiny na ny fahotany fandrao izay monina amin'ny tany mitondranao anay mivoaka avy tany hanao hoe satria tsy hain'i Jehova ny tondra azy ho any amin'ny tany izay nolazainy taminy ary satria nankahala azy izy dia izany no tondrany azy mivoaka hafaty azy aty anefitra kanefa ireo dia firenenao sy lovanao izay nentinao nivoaka tamin'ny herinao lehibe sy ny sandrinao na inditra. Amen. Araka izay voalazan'izay teny izay tena hoe miteny amintsika mandrakariva ny tompo. Teto moa zany dia Mosesy mihitsy no niteny tamin'i Jehova izay rehetra tokony ho ampatehivina indray Mosesy izay nilazan'i Jehova ny teny rehetra niteny tamin'ny zanak'Israely. Mosesy moa zany fantatsika leaders mitarika an'ireto zanak'Israely reto ary nataon'Andriamanitra fitaovana hanafaka an'ireo zanak'Israely ireo tany amin'ny tany Ezipta. Eto amin'ny 5:20 eo amin'ny 5:20 moa izy dia tena hoe niakohaka ny fona, ny fitondrana fifonana ho an'ny hafa, ny fitondrana fifonana ho an'ny olona fa na olona tsy fantatrao arany. Izay ny mahatonga antsika hoe mila manao vavaka intercession foana mitondra fifonana fa indrindra ozy raha vavy ery ambony fa itsika efa malala fa hoe manompo an'ny tompo ato mihitsy ny mielingelina lavarambo. Izy tsy mitady an'izay mbola any ivelany any fa itsika izay efa milaza fa mijoro tsara ozy ny tenin'Andriamanitra mitandrema solavo. Hitantsika tery ambony tery fa ny fona ho an'ny Arona koa satria nisy fahadisoana ny fahalemena io dia amintsika foana fa zao ny fifonana no manafaka an'izany rehetra izany. Tsisy olona afaka ilaza hoe za marina. Tsisy olona afaka ilaza hoe za dia tena tsy maloto. Tsisy olona afaka ilaza hoe izany dia tsy mba manao ratsy izany. Fa ny fifonana dia endrika fanetretena. Ianao mitondra fifonana ho an'ny hafa dia endrika fanetretena. Maro ny endrika fanetretena tokony ataoko sy ataonao. Ity fanaovana ny asan'Andriamanitra ity dia fanetretena goafana. Araka ny tenen'ny rahavavy teo hoe sarotra mitondra olona ary tsy mora mitondra miofanahany olona maro ireo. Samy manana ny toetrandreo, samy manana ny fahalemendreo anatin'ireo nefa dia mila zavatra zakainao daholo manetretena total. Maly nampianarina tsy avinavina tsika, ny fiavinavonana, ny fo sy ny saina sy ny rehetrarehetra.
androany indray ampianarina indray hanetry teny dia ny fona tamin'i Jehova. Tena hoe nitalao Mosesy hoe Jehova aza ringana satria efa fantany ka. Satria fantany fa Jehova rehefa tezitra dia mandringana, mamono. Ohatr'izany koa izy amiko sy aminao. Mbola misy tena hoe mijoro, mifona an'izao firenena izao, mifona amin'izao tontolo izao, fona ho an'ny tsiraray avy matoa, mbola tsy tena tafapaka amin'ny fandringanany tompo. Mbola misy araka ny teniny, raha tadidintsika i Abrahama, raha tena hoe tena nanao devis teo amin'i Jesosy hoe Jesosy, raha misy olona folo manompo anao mijoro, dia ho aringanao ve ny firenena? Tsy ho aringa kosa izy ny olona folo mijoro. Ka amintsika ny teny, raha misy ray na roa telo mijoro, tena hoe mijoro, hitondra fifonana ho an'ny hafa. Fa iaino an'iny olona iny Jehova, iaino. Noho ny fijoroanao dia mamelanelony aho. Tena hoe fifonana mitalao Mosesy teto. Jehova aza ringana, aza ringana. Aza ringana. Dia nampatsiahivy Mosesy an'i Jehova tadidio izy. Tsarovy ireo mpanomponao. Ry Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Fa aza mijery ny ditra ny firenena, aza mijery ny fanamafisa atoka ny firenena ianao. Alleluia. Alleluia. Tena hoe tsara loatra Jesosy. Tsara loatra Jehova Andriamanitsika io. Ary tena misy lesona azo raintsika hoe itsika izany rehefa hitondra fifonana eo anatrehan'ny tompo dia aza jerena Jesosy izay fahotana vitany, aza jerena Jesosy eo. Fa mba jereo foana izay fantompona ilay fony any anatiny any. Dia hoe ifitokiny ianao, ny fitiavana anao. Satria itsika raha tsy ahay hanompo an'Andriamanitra, tsika raha tsy manana fitiavana, tsy haitsika ny amin'ny tsara velatsia eo anatrehan'i Jesosy, fa haitsika amin'ny tsara velatsia eo anatrehan'ny namana. Haitsika ny tsy mahay manetry tena eo anatrehan'ny namana, fa eo anatrehan'i Jesosy ianao mila manetry tena, ny asan'ny tompo dia fanetretena. Ary ty asa ty dia tena hoe izay hoe asan'ny fanetretena. Izay angamba ny mahafehy azy. Olona miavonavina tsy hahay hanompo an'Andriamanitra. Satria Andriamanitra dia Andriamanitra ny fanetretena izy. Nanetry tena inge izy midina tetỳ. Ray Andriamanitra velona izay tompontsika amin'izao. Andriamanitra velona. Satria nandresy ny fahafatesana izy. Teny fanetretena ben'ny Mosesy teo anatrehan'i Jehova. Ny fitondrana fifona. Raisy kosa izy ny fahotany ireo. Tena hoe alainy mihitsy izany hoe izy mihitsy mitoetra amin'ny toeran'ilay olona anankiray. Voalaza ny rahavavy teo hoe izay manao asan'Andriamanitra tsy mora satria mandray izay rehetra fahalemeny rehetrarehetra, fahotany rehetrarehetra. Izany hoe dinga dia misanzy, misolo plasy izany, raisin'ilay olona hoe izaho mihitsy ohatra izao. Hoe amin'izay ondro entina misy manao fahadsoana dia tena hoe raisiko hoe aleo izaho Jesosy no handrain'ilay fahadsoana. Dia izay mihitsy ilay asan'ilay mpitarika. Manetry tena. Fa antsika raha vao tsy manana fanetretena, mamita tena. Izay angamba ny ilazana azy, mamita tena raha tsy manana fanetretena. Ny fontsika io mantsy no mahatonga antsika tsy hahay hanetry tena. Baiko ny fo. Fa tsy baiko ny fanahy izay mitoetra ao anatintsika. Ilay fontsika. Azo angatahana io. Azo angatahana amin'ny tompo hoe mba mofo mahay manetry tena Jesosy. Tsy fahotany izany. Fahendrena. Jerena ataon'i Solomona. Fahendrena nangatahana ka dia nankatoavin'i Jesosy mihitsy, nankatoavin'Andriamanitra izany. Dia raha izany no angatahana ao amin'ny tompo tena hoe ameko anao malalaka izany aho. Satria izany no ilaina amin'ny asan'Andriamanitra. Aza mijery
an'ity fireneny ity izy na ny ara-tsim-panahy na ny fahotana. Tena hoe raha Jesosy tokoa mijery ny ara-tsim-panahintsika, mijery ny fahotantsika, mijery ny toetratsika, mijery izay rehetra ataontsika any ambadimbadika any, ataoko angamba fa mety efa tsisy miangana. Fa Jesosy mijery ilay 2 na 10 mijoro. Zao dia fotoana ny tena hoe fisafotofotoana. Ny amin'ny fiainana na amin'ny fiainana andavanandro na amin'ny tontolo-panahy misafotofoto. Izao fiainana iainantsika izao dia misafotofoto. Misy ny fihodinana, mihodina amin'Andriamanitra izany tsy hoe rehefa tsy manompo anazy fa isanandro tsika dia mety mihodina amin'Andriamanitra. Na tsika tsy manana fotoana hivavahana amin'Andriamanitra dia efa mihodina eo anatrehany izany. Itsika tsy mankatony teny mihodina izany. Itsika tsy manaraka ny didiny mihodina izany. Jerenge reto zanak'Israely reto, inona moa ny zavatra nataon'izy reto voan'ny ala avy tany Ezipta? Tsy fankatoavana, tsy fihainoana, nomenonona, fihodinana, ny afara amin'ny fananganana, Andriamanitra nidina, Andriamanitra ho an-tena, ilay omby lavolamena. Mihodina. Sanandro tsika mihodina eo anatrehan'Andriamanitra fa aza mieritreritra hoe za mbola mivavaka foana, za moa nizange ato foana, zange anaty groupe foana, fa na ny toe-positsika, ny toe-tsaintsika dia efa mihodina eo anatrehan'Andriamanitra raha vao tsy mifanaraka amin'ny sitrapony. Reto zanak'Israely reto maro maro ny zavatra nataony. Ny fantany izao nefa ny tanàmaherin'i Jehova no nanala azy ireo tany, fantany. Fa ohatr' izany koa tsika, mahafantatra ny tenin'Andriamanitra tsika, fa rehefa tonga izay fihodinana izay dia mihodina. Tonga izay fanamafisakatoka izay dia mihodina. Fanamafisam-fo izay dia mihodina. Eo amin'ny fandiniana 29 moa dia milaza hoe fandrao izy monina amin'ny tany mitondrana ho anay mivoaka avy tany hoe anao hoe izany hoe fandrao izany hiteny izany ireo zanak'Israely ireo hoe satria tsy hain'i Jehova nitondrany ny zanany niala avy tany Ezipta ary tena nisy fotoana mihitsy ny zanak'Israely niteny an'izay. Hoe maninona izay no entina ho aty amin'ny tany tsisy ninonino, sao tiana ho vonoina aty? Itsika koa dia indraindray tsika dia manome tsiny an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Fa maninona ity Jesosy no ataonao miseho amiko? Fa maninona tsy mety vita. Sa ve tsy misy izao Andriamanitra mihaino vavaka izao? Sa ve tsy misy izao Jesosy mihaino vavaka izao? Dia lasa mametra-panontaniana eny fa na dia mametra-panotenena amin'ny tenanao ihany arany, fa hitan'Andriamanitra nefa n'izany rehetra. Dia ilaza hoe anakalain'Andriamanitra. Izy lehibe mantsy ny voalaza eo. Lasa nandao azy ny Andriamanitra, tsy fony. Amin'izao fotoana izao, ilay Satana devolo manome an'izay hevitra ratsy izay ho atsika. Io ka ataovy, tsisy Andriamanitra io, tsy misy Andriamanitra izao. Io tsy matoky an'Andriamanitra izany io e. Ao ilay feo anankiroa, ary amin'ny sofina iray, ary amin'ny sofina iray. Io dia miady foana sanandro. Ary tena za dia mahatsapa an'izany. Marina loatra ilay nitenen'ny rahavavy tery ambony tery hoe izy nanao makiazy za moa dia mirery tambadiky ny mikro tena hoe marina loatra ny teny. Hoe eo am-panaovana makiazy tena hoe misy fafanireta fa misy zavatra miala. Ohatr'izay ny fahatsapako an'izay zavatra miala ty amiko raha tsy ampy fiainam-bavaka. Fa tena hoe mivavaka na ianao ohatry ny lasa zany lazaiko izany na ianao tsy mahafantatra ny zavatra teneninao. Tsampanao hoe misy zavatra tsy normalina, misy zavatra miala any amina aty amiko izany, misy zavatra tsy mikonekta aty amiko izany, misy zavatra miala kely aty amiko izany. Dia eo amin'izay ilay feo tahaka n'ity feo miteny ety hoe satria tsy hain'i Jehova nitondrany azy ho any amin'ny tany izay nolazainy taminy, ary satria nankahala azy izy.
izay nitondra azy nivoaka tany anefitra. Ilay fanaratsy amin'izay monmonina eo amin'ny ilany eo. Aza mivavaka izany e. Mandany fotoana eo. Andana mijerijery Facebook ery. Andana manao ohatr'izao. Andana mifosafosa ery. Andana miantso ny rana dia totototototo. Andana manao an'izay. Fa Andriamanitra anao izany tsy raha hamaly anao vetivetiny eo fa ianao mila maharitra fa aty misy fampianaretana mitsikitsiky ianao mijery komantera mijery an'izao. Misamaovao amin'izay dia io foana ianao tsy matohatra. Dia raha marina tokoa izany fa dia andany andro an'ity eto. Dia lasa ohatran'ny hoe mitendrery ny hafarana satria ilay fanahy anankiroa miady. Ny anankiray misintony hoe andao e. Andao aza miodina, aza miodina, aza miodina, aza miodina. Ny anankiray hoe miodina fa Jehova io eo foana e. Miandry anao eo foana io fa andao aloha ataovy aty. Isan'andro ady ny fiainantsika. Ady ny fiainantsika. Tena hoe niatrika any Mosesy, niatrika an'ireto fanan'olona be da be, ireto zanak'Israely reto hoe vao niala tany Ezipta. Vao io foatsika nanokana ny fiainantsika ho an'i Jesosy, eo manomboka eo niady fa tsy hoe ela vie belle, manomboka eo niady. Vao nandray an'i Jesosy tsika, anjaka amin'ny fiainantsika nanomboka eo niady. Ady amin'izay no atrehanao fa tsy hoe fiainana misosa. Mandalo an'izao rehetra izao, manomboka vao may ohatry ny vao may plus ny fakapana rehetra. Iny foatsika tsy ampy fiainam-bavaka dia tafiditra. Iny foatsika manamafatoka dia tafiditra, miodina dia tafiditra, tsy mihaino feoany dia tafiditra. Halleloja. Feany rehetra izay fanetretena. Mila manana fanetretentsika raha tena hoe te hiaraka amin'ny Jesosy izany. Ny fianarana manetretena dia amin'ny olona izay miara-miaina aminao, amin'ny mpiara-miasa. Haitsika manetretena amin'ireo mazava ho azy fa ho haitsika hanetretena eo anatrehan'Andriamanitra. Fa io foatsika tsy mahay manetretena eo anatrehan'ny hafa. Sarosarotra no ahaizantsika hanetretena eo anatrehan'Andriamanitra. Satria ny olona hitanao ara tsy hainao manetretena eo anatrehany. Jereny ilay Mosesy, fanetretena lehibe izany fitondrana-bavaka, fifonana izany, fandraisana ny fahotana ny hafa ho anao izany. Ianao ve mba manao an'izany sa? Dia hoe mba hamoy fahotako. Tsy anahy izany fa ny anahy fatako. Jesosy hanokatra ny foamam-panahintsika, hampitoetra ilay fanetretena takiny amintsika tsiraray avy ho an'izay rehetra mihaino ny teniny sy mandray azy. Amen. Voninahitra ho averiko amin'i Jesosy irery ihany. Mankasitraka ny tompoko nandraikitra nanome